misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika fa nataony nahatratra ny taona vaovao 2024. Manoloana zany indrindra dia arabaina avokoa isika kristianina rehetra, arabaina isika fiangonana kristianina rehetra, ary arabaina tahaka zany ankoa ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy. Ny tsodrano ataoko amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia izao: amindra fo amintsika rehetra tsy misy avahana ny Andriamanitra, ka ahita n'Andriamanitra miasa isika amty taona 2024 zay diavintsika ity. Ary zao firenena malagasy misy atsika izao engane, ka amangy ny vahoaka malagasy Andriamanitra, amangy ny firenentsika, ka hovovonjy manoloana sarotra indrindra andalofany zao firenena misy atsika izao. Ho ataon'Andriamanitra tokoa ny zany tsodrano ataoko izany. Averiko indray, misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika fa nataony nahatratra ny taona vaovao 2024. Amin'Andriamanitra azy mantsy izy no mandidy sy manapaka amin'ny zavatra rehetra, ary mbola izy Andriamanitra tsy to no miantoka ny fahavelomantsika zanak'olombelona eto amboniny tany diavintsika ity. Manamarina izany ny fitantaran'i Jesosy mikasany amin'ilay lehilahy zay voalaza fa navory arena be faran'izay tena be de be mihitsy taorina ny asa zay nataony. Dia hoy io lehilahy io rehefa navory arena be tak'izany: rehefa naiko manana arena fananana be de be tsy tabosaina tsy lanilanina ianao. Noho zany rehefa naiko minana, mifikisa, mifaly, miravo. Ny hevitra mantsy ity lehilahy ity araka ny fitantaran'i Jesosy fa noho ny vola amin'ny karenana, no rehefa nanany marobe dia afaka ny ovelona foana eto ambony ty tany ity mandritry ny taona maro izy. Kanjo adiny tanteraka fa Andriamanitra nge no tompony ainy, izy nge no miantoka ny fahavelomantsika zanak'olombelona eto ambony ty tany ity izy no miantoka ny fahavelomantsika, ary izy no miantoka ny fahafatesantsika. Ataonge vakitsika ny voasoratra ny am'izany ato amin'ny Luka 12 andininy fa 12 ka hatramin'ny 12, ary tsara ny voasoratra, ary izy zao no ataoko: andrava ny trano fitehirizako aho ka anao zay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. 12 de laza amin'ny fanahiko aho hoe: ry fanahy io manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifaly. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra no arianao. Mazava be mihitsy ny voalazan'ny tombo Jesosy. Ry mpiany malalo, zandrindra no antony mahatonga manentana antsika rehetra hoe ataovy ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra no zao nahatratrarantsika ny taona vaovao 2024 izao. Manaraka zany, hoy aho aminao, aminareo manaraka zao fandarana izao: inavy reo zavatsoa sy reo fahasoavana nataon'Andriamanitra ho anao tamin'iny taona lasa 2024. Inavy izy reny, efa nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra tam'izany rehetra zany ve ianao tompoko? Ary atraiza ny afanamponao sy ny firetana nentinao nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra? Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra mantsy isika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika.
ary ilaina atao mafana sy mirehetra ary mipololotra avy ato anatsika izany fisaorana sy fakasitrahana zay ataontsika ho an'Andriamanitra izany no reo zavatsoa sy reo fahasoavana zay nataon'Andriamanitra atsika tamin'iny taona lasa iny. Ahoana ho Davida le lehilahy nandray zavatsoa sy nandray fahasoavana avy tamin'Andriamanitra tam'izany andro zany. Hoy izy, ho Davida, o Misalamo 7:100 ao, areo tsara voasoratra, 1 sy 2. Misaoran Jehova ry fanaiko, ary zay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaoran Jehova ry fanaiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Eo amin'ny 2 somary tsindriko kely, hoy izy, tandremo ho Davida, sao adinonareo ny fitahiany rehetra zay efa nataony taminareo. Inona avy reo zavatsoa ho Davida, inona avy reo fahasoavana zay efa nataon'Andriamanitra taminao taminareo tamin'ny taona lasa iny. Tandremo, sao de misy adinonareo reny zavatsoa, reny fahasoavana, reny fitahiana zay efa nataon'Andriamanitra ho anareo reny. Misaoran Jehova ry fanaiko, zay le Salamo 7:2. Misaoran Jehova ry fanaiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Aoko fantatsika rehetra amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika fa miandrandra, tena miandrandra fisaorana sy fakasitrahana avaty amintsika zanak'olombelona ny Tompoandriamanitra tsy tovo. Miandrandra fisaorana sy fakasitrahana avaty amintsika izy, no reo zavatsoa sy no reo fahasoavana efa natao tamintsika tamin'ny taona lasa iny ho iaho. Ny fanaovantsika an'izany fisaorana sy fakasitrahana izany vokatry ny fo tena vatam-po no manosika an'Andriamanitra ny aneo zavatsoa sy fahasoavana mihoatra no zay efa nataony tamintsika tamin'iny taona lasa iny am'ty taona vaovao 2022 zay efa diavitsika ity. Aveloko indray ny fanaovantsika fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra avy ato am-po vokatry ny fo dia manosika an'Andriamanitra, na ihany hoe misarika an'Andriamanitra ny aneo zavatsoa sy fahasoavana mihoatra no zay efa nataony tamintsika tamin'iny taona lasa iny amin'ity taona vaovao 2022 zay diavitsika ity. Tena miandrandra fisaorana sy fakasitrahana avy amintsika tokoa ny Tompoandriamanitra. Prefo zany zao tantarako aminareo zao. Ao amin'ny Luka 7:12 ka hatramin'ny 7:10 no misy ty tantara ity. Teo zao mifandeny tantara. Nisy boka folo lahy mifanena tapoka tamin'i Jesosy, de misy elaniela moa zany teo am'ireo boka folo lahy sy Jesosy. De zao no antsoantso nataondreto boka folo lahy reto: Tompoko, mamindraha fo aminay! Tompoko, mamindraha fo aminay! Nitiny ambara am' Jesosy te hoe mamindraha fo aminay, esory aminay ny aretina boka, fa mijaly izay, tena mijaly izay. Rehefa nandrean'izany Jesosy dia namaly andreto boka folo lahy reto. De ho Jesosy tamin'izy folo lahy: mandehana ianareo, misy eo any amin'ny mpisorona. Zany hoe ranomarina rehefa tena fantatra hoe boka tokoa le olona de tsy misy antony mbola andehanany any mpisorona intsony. Fa matoa Jesosy naniraka azy reto mba andeha iseo ampisorona, satria azo antoka fa raha mino ny teny nataony Jesosy ry zareo, manaiky ny teny nataony Jesosy ry zareo, makatoa ny teny Jesosy ry zareo, dia ho sitrany ny ampandehanana, hialy ny ampandehanana ny apokana.
ary tena sitrana tena niala arabaky teny tokoa. De zao zany tena tiako ambara, rehefa sitrana isy vololahy reto dia feno afaliana, feno aravona, de samy nandeha tam'izay tiany aleafony tsiraray avy. Sasany namonjy tany amy tokantrano vady aman-janany, nijoro vavolombelany amy fanasitranany lehibe zay azony avy tamin'Andriamanitra, avy tamy Jesosy. Sasany angambany lasa nandeha namonjy baly populaire satria tena hoe faly loatra. Fa nisy lehilahy anankiray kosa tantarain'ny baiboly, io lehilahy io tonga saina hoe avy aiza moa zao fanasitranana azoko izao, avy aiza zao fanafahana zay hitako izao, fantany hoe avy amin'Andriamanitra. Ary zany no antony nahatonga ty lehilahy ity niazakazaka nandeha nitady an' Jesosy, nandeha niona tam' Jesosy. Ary rehefa nahita Jesosy izy dia niankoka teo tongotry Jesosy nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra, satria sitrany izy, nositran'Andriamanitra izy, nositran'ny Jesosy izy. De gaga Jesosy, mova tsy vololahy ianareo zay narary ny aretina boka, aizany sivy no dia ity lehilahy anankiray ty ihany no mba nahafantatra hoe andeha saotra an'Andriamanitra, andeha akasitraka an'Andriamanitra, andeha iakoka ionatren'Andriamanitra satria sitrana. Ary am'izay olona hafa firenena ity lehilahy ity. De taorina zay moa de zao ny teny nataon'i Jesosy tam'ity lehilahy ity, manao hoe ny fononao izy no navavonjy anao, sitrana somatsara anao, tsy verina amin'ntsonany ny aretina apokana. Ny tena tiako ambara zany amin'ny alala zay tantara zay de zao, nalahelo Andriamanitra, nahita andreto boka sivolahy zay efa sitrana tamin'ny alalany teny nataon'i Jesosy, kanefa tsy mba nahalala ny andrandra an'Andriamanitra, tsy mba nialala nisaotra an'Andriamanitra, tsy mba nahalala nakasitraka an'Andriamanitra akory. Andonge vakitsika ny tantare ato amin'ny Lioka toko fafitambifolo, vakina manomboka amin'ny dimy faharoambifolo, afaka manaraka tsara ianareo. Ara niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, Jesosy io, de nisy boka fololahy nifanena taminy, zay nijanona teny lavitra eny. Ary izy reo niatsy mafy nanao hoe, ry Jesosy tompo, mamorafo aminay. Ary hitan'ireo de hoy izy taminy, mandehana misy eo ampisorona. Ary rehefa lasa izy reo de nadio tena mpandehanana. Ary nanakara tam'ireo raha nahita fasitrana izy de niverina ka nakalazan'Andriamanitra tamin'ny femahery. Averiko andininy fifadian-kanina. Ary ny anankiray tam'ireo raha nahita fasitrana izy de niverina ka nakalazan'Andriamanitra tamin'ny femahery, sady niankoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana iny lehilahy iny. Andininy fafitambifolo, teo indrindra no nanambaran'i Jesosy ny alahelony, satria tsy nahay nisaotra sy tsy nahay nakasitraka an'Andriamanitra lay sivolahy, kanefa dia nomena zavatsoa sy fahasoavana be izao. Andininy fafitambifolo, de namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa fa izy vololahy, fa izany sivy tsy mba nalala saotra sy nakasitraka Andriamanitra ny sivy. Moa tsy nisy hita, zay andiny fahavalo-ambifolo, moa tsy nisy hita niverina me voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va. Andiny fahasy-ambifolo farany, ary izy tamin'ny mitsangana mandehana ny fononao no efa navovonjy anao. Ry havanao, ry vahoaka kristianina, ry vahoaka malagasy, teo alohany ny zavatsoa sy ny fahasoavana zay efa nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny taona lasa iny, na kely zany na be zany, de zao no tenin'ny baiboly, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana isika, indrindra fa am'izao tsika efa manitsaka ny taona vaovao 2020 izao. Manarak'izany ray, elo tsara ty teny ity, na de tsy mbola nisy masoandro nihiratra ho anao azy,
tamin'ny taona lasa iny ary am'izao fiandohan'ny taona zao de mbola eninao tena hoe mibahana fiainanao le fiainana tsy mbola nahita masoandro niratra mihitsy. Enina de olana sy ato foana azy no nandalovanao sy natreanao tamin'ny taona lasa 2024 de mbola zao ihany no takin'Andriamanitra mba ho hita eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra hatrany isika. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Tesaloniana voalohany ao 5:20 misaora amy zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Na inona zavatra nitranga atao fiainantsika le nambarako terem-boalohany nandray zavatso sy fahasoavantsika tamin'ny taona lasa iny de ho ny Baiboly tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao ny am'izany. Raha ho sanatry indray ka mifanotra tam'izany ny zavatra tranga atao fiainanao tsy nisy masoandro niratra ho anao mihitsy tamin'ny taona lasa iny, olana sy ato foana no natreanao, fitsapahatoetra foana no niainanao, de mbola zao ihany ny fanentanana ataon'ny Baiboly atsika. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana isika. Misaora an'Andriamanitra amy zavatra rehetra, averiko fakino teny io. Misaora an'Andriamanitra amy zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Atao voatra tena hoe ohatra alaitsika tahaka ny tantaran'le lehilahy atao hoe Jobo zay voalaza ao anaty ity Baiboly ity. Zany lehilahy zany tena tsy nampoziny mihitsy ny zavatra nitranga atao ny fiainana fa tao anatiny ndraim-pimaso ny fananany rehetra zay no ariny nandritry ny taona maro de fonga natanteraka no babony ny fahavalo nangalariny ny olona. Mafy tamy Joba ny nandrean'izany ny nahitan'izany hoe fananana rehetra nangonina taona maro fongana tao anatin'ny ndraim-pimaso. Akoatran'izany ny zanany naterany rehetra ihany koa rehefa nanao fety tao amin'ny tranon'ilay lamato dia notongavany tafiotra faran'izay mahery vaika de nanosokosona n'ilay trano ny zoro-trano efatra hoy ny Baiboly araka fitantarany no nasin'ilay rivotra mahery vaika de nienjery ilay trano ary maty tao avokoa ny zanany rehetra. Mafy tamy Joba ny nandrian'izany ry havana malala, tsy zavatra moro zany fa tena mafy, tena ejana. Ary mbola akoatran'izany ihany koa ny tenany de tratrany ny aretiny ratsy, tratrany vai ratsy, hatrany atapidoka hatrany Alahady. Tena ejana nge zany ry havana malala. Kanefa zao no nampahery ary toetra tsara nanana Joba izany hoy izy, hoy ny Baiboly. Tam'izany rehetrarehetra zany dia tsy nanota mihitsy Joba. Tena narovany mihitsy ny tenany, tsy anota, tsy ala amin'Andriamanitra, tsy vaty amin'Andriamanitra. Narovany ty vavany ety mba tsy anometsiny an'Andriamanitra. Fa ina nataony Joba? Nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra foana izy. Andriamanitra no nanome. Ankehitriny izy no manaisotra, izy no naka isaorana ny anarana masina. Ary na dia nandray ny teny vadiny aza izy nanakivy azy hoe mbola vavaka foana venao Joba, mbola toizanao foana ve zao fivavahana ataonao zao fampona ataonao zao kanefa zao zavatra manjoanao. Fa de tsy niala mihitsy izy. Fomba fiteny Joba aza de hoe na de amono azy Andriamanitra de mbola anatena azy foanao, misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra mandrakariva ny foko hoy Joba. Zany no tokony ataotsika ohatra am'izao tsika manitsaka ny taona vaovao 2024 zao. Ny tena zany matsia satria tsy vitsy amin'ny olona
ny kristianina ny fiangonana kristianina enina de ny olona tsotra azy rehefa tojo zavatra sarotra sy mafy ny fiainana tojo zavatra sarotra sy zavatra mafy mandavataona dia kenga ny vavan'ny olona mametsina an'Andriamanitra manakina an'Andriamanitra midika ny teny de hoe tsy mahay mitondra Andriamanitra tsy mahay mitantana Andriamanitra tsy malala tokony ataony amin'ny olona zay mitady azy io Andriamanitra io ary ny sasa moa de tena miala amin'Andriamanitra tsotra zao tsy mila manompo an'Andriamanitra zany tsony aho satria zao avy zavatra dona tamiko ary tsy amam-bola fotsiny fa amataonany ony sasany ry havano tsy mety amitsika zany tsy mety zany raha ny fampianarana baiboly no jereny raha ny fampianarana voalaza natao ho an'ny fiangonana kristiana no jereny ny mety de ny fisaorana sy ny fankasitrahana atao ho an'Andriamanitra foana misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy de zao ihany koa ny teniko aza janona amin'ny fisaorana sy fankasitrahana ambava fotsiny ny fisaorana sy fankasitrahana zay ataontsika ho an'Andriamanitra fa oka arantsika fanaty mpisaorana mihitsy zay fisaorana sy fankasitrahana zay ataontsika ho an'Andriamanitra izay ahoana ho Davida izy moa de tsy mitsatra nampianatra tsy mitsatra manetana tsy mitsatra manoro-hevitra ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra zao ny teny Davida amin'ny salafo 1:100 andininy faharoa salafo 1:100 andininy 2:12 andininy 2:12 inona no avaliko an Jehova no soretra nataony tamiko Davida zany rehefa tena nandika fiaina de hoe maro hoe tsy tambosaina reo zavatsoa rehefa soavana zay fa nataon'Andriamanitra tamiko inona no avaliko an'Andriamanitra ny am'izany raha ny fisaorana sy fankasitrahana avatao poko raha ny fisaorana sy fankasitrahana nataoko mafana sy mirehitra de efa nataoko ho an'Andriamanitra izany kanefa rehefa tena mandinika aho tsy ampy zany inona no avaliko a Jehova no soretra nataony tamiko inona no avaliko a Jehova no soretra nataony tamiko de aveo izy ihany no namaly ny tenany satria natsapa ny famandiny fanahy masina izy eo amin'ny 1:7 ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anara Jehova no antsoko ianao no anaterako fanatim-pisaorana zany hoe akoatran'le fisaorana sy fankasitrahana mipololotra vato anaty tena hoe mafana sy mirehitra nataony Davida de tapa-kevitra Davida hoe andeha hitondra fanaty mpisaoranao andeha hitondra fanatitra ho fisaorako an'Andriamanitra ao ry havanao nosorata zany tantara zany a mba anentanana antsika ihany koa hoe aza mijanona fotsiny ianao am'ty fiandohan'ny ty taona 3 zay diavintsika ity aza mijanona fotsiny amin'ny fisaorana sy fankasitrahana ambava ianao noho ny zavatsoa sy noho reo fahasoavana zay nataon'Andriamanitra ho antsika ho anao tamin'ny taona lasa iny fa am'ty taona ity am'izao fiandohan'ny taona izao de manikana fanaty mpisaorana mihitsy ianao manikana fanaty mpisaorana ianao tsy voavidy vola akory zavatsoa sy ny fahasoavana nataon'Andriamanitra fa kosa zay maximum azonao atolotra atao fanatitra de tena taovy fa zany no sitrapon'Andriamanitra natao ho fiainatsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika ry havana malala ato amin'ny salamo 7:100 ato azy de misy fananarana fanentanana nataony Davida manokana satria nahita an'ireo olona zay tao anatin'ny fahoriana tao anatin'ny olana tao anatin'ny ady Davida de hitany hoe rehefa mitaraina amin'Andriamanitra ary taoriana fitaraina ataony de namotsy an'ireo olondreo Andriamanitra nalefa n'Andriamanitra tenin'Andriamanitra ho fanasitrana azy ireo ho an'izay narary nalefa n'Andriamanitra tenin'Andriamanitra ho fanafana ho azy ireo ho an'ireo zay azo azana hoe
lavo voafatotra de zao ny teny nataony Davida aoka hiderany Jehova ianareo ary aoka anatra fanatitra fisaorana ihany ko ho an'Andriamanitra ianareo. Andoka vakitsika salafa fito amby zato de vakina ny dininy fa 7 ka hatramin'ny 2 de nitarana tamin'i Jehova ireo raory ka nivonjeny tamin'ny fatereny nandefa ny teny izy mba sitrana azy ary nanafakary tamin'ny longo ny anjarana. Aoka hiderany Jehova ireo no ny famindrapony sy ny fagagana ataony amin'ny zanak'olombelona ary aoka anatitra fanatim-pisaorana izy sy laza ny asany amin'ny fiompiana. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika ry havana malala. Farany andao hanao pratikitsika am'izao fotoana zao iaraka hivavaka iaraka hanao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Voalohany ny amin'ny soa sy ny fahasoavana zay efa nataon'Andriamanitra ho antsika ary faharoa nanolonan'ireo ady sy ireo zavatra sarotra zay nitranga tamitsika tamin'ny taona lasa iny. Ny fahaizantsika misaotra an'Andriamanitra de tena fitahina ho antsika am'ty taona vaovao 320 ity. Andriamanitra ane mindrafo sy atateraka zany apetra amin'ny fonao tananao na mando limitsy anao de andao hiaraka anao vavaka fisaorantsika rehetra. Tompandriamanitra tsy to la izy atrizay ka ho mandrakisay misaotra anao zahay fa no famindraponao lehibe indrindra dia natratra ny taona 320 zahay ary kehitriny ndreto izahay miaraka misaotra sy makasitraka anao ny am'ireo zavatsoa sy ireo fahasoavana zay fa nataonao taminay tamin'ny taona lasa iny. Tsy ho adininay mihitsy zany Andriamanitra am'izao taona vaovao zao ary tsy ho adininay mandrakisay ka de anaovanay fisaorana sy fakasitrahana anao Andriamanitra hatrany hatrany. Misaotra anao ihany koa ny fizainy amin'ny fitantanana sy fitondrana ny taonao anay ekenay fa tsy mbola nahita masoandro mihiratra zahay mandraky tiany androany olana sy ato foana natsapanay tamin'ny taona lasa iny ary mbola nitoy hatram'izao azy fa ndreto nefa izahay miaraka misaotra sy makasitraka anao miaraka mame voninahitra anao mino zay fa dia sitrakao ny anaovanay an'izany eo amin'ny fiainanay amin'ty andro androany ity am'izao taona vaovao zao ka dia amindrafo aminay ianao ka hitanao Andriamanitra miasa izahay am'izao taona vaovao 320 zao. De raina mandrakisay ny anaranao ry Tompandriamanitra tsy to ary ty firenena malagasy misy anay ty de amindranao fo ka ho vonjeny manona sarotra indrindra zay andalovany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny voninahitra moa de ho an'Andriamanitra irery ihany de samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko.